Alakamisy faharoa ambin'ny folo ny volana janoary taona 17 aterina ny araba toboky lasy toboky vavy manasanao mpanajana ary anaraka ny fampalalam-bavao amin'ity maraina ity. Tahiry Ramilinjatovo no mikirakira ny lafiny teknika, Michel Laralbe Ravakery Citoyen miaraka aminao eto amin'ny fanolorana ny orohorotany ny tranga ny maraina teo no hanomboantsika ny vavao amin'ity maraina ity. Orohorotany mafy no tranga tamin'ny 2:07 androany faharoa ambin'ny folo ny volana janoary. Tany amin'ny sivy ambin'ny amzato kilometatra any amin'ny tapany atsimo andrefany Antananarivo no nisy ny Fohibeny 7 kilometatra atsimo andrefany Betafo ihany koa 10.4 eo amin'ny marifiny Richter no marifiny ity orohorotany mafy izay anisany mafy ity namana Michel Laralbera. Anisan'ny mafy zany fihetsehany tany io Ravakery Citoyen satria dia saika orakoraka sy fitsofana ny kiroriko no reta amin'ny toerana sasatsasany vokatry ny tahotra sy ny ovitrovitra satria nahatratra 7 sekonda ary sambany teto amin'ny tantara ny firenena no nandrenesa ny malagasy indray an'izany rafiny hoe orohorotany mafy be tahaka an'izay tranga tamin'ny alina iny. Saika ny fampiantso avokoa ny olona rehetra taorinan'izay satria talohan'ny ny trangano moa dia nisy ihany ireo biby izay efa naneo meloa ny fahitany an'izany na ny vorona aza dia re alina fa dia ny orakoraka melohany ny trangany ny orohorotany teto amintsika iny anisany mafy indrindra nandray izany avokoa ary ny aina izany mafy dia mafy ny tao amin'ny faritry vakina karatra tao hatrany amin'ny tapany varatra any Fianarantsoa manontolo dia saika nandray aniny orohorotany faran'izay mafy iny. Ary ny teto Antananarivo moa mafy ny fandrenesana sy ny fiainana zany orohorotany zany nietsiketsika avokoa na ny fandrina na ny toerana na ny fitoerana televizion na ny vili na ny vilany na ny zavatra rehetra nampiasaina dia saika nietsiketsika hatrany amin'ny varavarakely avokoa alina. Nisy tamin'ny olona ihany no nandeha nivoaka tany ivelany namonjy tany malalaka tahaka an'izay nahazatra, tsy hoe mahazatra moa arak'izay hoe fampianarana noraisina hatramin'izay satria tsy tena mbola niainana loatra ny orohorotany mafy tahaka an'izay niainana tamin'ity maraina ity. Nisy ihany koa no nanenjika namonjy teny amin'ny tolanam-baravarana nisy ny nisitrika tany ambany latabatra izany hoe nanaraka ny fepetra tahaka ny fepetra rahana rehetra amina loza voajanahary tahaka an'izany. Nateo aza nefa izany tsy mbola nandrenesana aloha hatreto hoe ny fiatraikany ity orohorotany ity. Niezaka ny antso hatramin'ny alina moa izany hoe nisy fotoana ihany occupé ny telefona teny amin'ny yoga zany hoe ty sampandraraha mpamantatra ny fihetsehan'ny tany ity saingy rehefa nantsoina avy eo dia tsy misy mandray intsony ny telefona mandraka ankehitriny. Ny olona moa dia tsy nitsahatra ny fampiantso any telefona mba amantatra ny zava-misy ny hoe sao mbola hetsika ihany ny tany, sao mbola hiverina ilay orohorotany satria tsy mbola niaina tahaka an'izany ity malagasy teto Antananarivo ity hatramin'izay. Saingy hatramin'izao dia tsy misy akory ny tompona andraikitra teny amin'ny Fohibe ny yoga eny Mbodepona izay namahana sy nanohana n'izany antso izany. 5.4 amin'ny marifandrefesana Richter no nandrefesana n'ity orohorotany ity 17 sekonda ny faharetany zany hoe anisan'ny naharitra sady mafy ity orohorotany ity zany hoe efa manomboka miamafy ny fihetsehan'ny tany eto Madagasikara. Mampieritreritra sy mampalasa ny eritreritra daholo ny zavatra mitranga satria mitranga ny fandoroana etsiseroa hatrany amin'ny ala mirefy hatrany amin'ny 9,000 hektara fa mitranga ihany koa ny karazana ny orohorotany mitranga ny fahamainan'ny tany. Raha tsy ahifitsika tsara efa niresaka n'ity resaka loza voajanahary ity sika satria ny tany ity no nahitana azy io tamin'ny 12 janoary tamin'ny taona 2020 zany hoe mitovy amin'ny datin'andro izay nisehoany zany teto Antananarivo ihany koa ity orohorotany ity samy 12 janoary avokoa no nitrangany zany orohorotany zany tany Haïti tany amin'ny taona 2020. Ity resaka orohorotany nambara ity nefa tany Haïti dia voalaza fa nietsiketsehana mihitsy tamin'ny alala fampiasana ny Blue Beam avy any ambanin'ny ranomasina zany hoe karazany noetsehana sy no provokena zany ny fihetsiketsehan'ny tany amin'ny alalan'ny hafanana amin'ny fametrahana ny Blue Beam sy ny fampiasana n'izany Blue Beam izany. Ity indray mitoraka ity nefa dia tsy fantatra ihany koa hoe tena loza voajanahary fotsiny tsotro zao ve izao mitranga izao mitovy aloha
aloha ny datin'andro samy 12 janoary no nitrangana zany fito taona talohan'izao no nitrangana zany tany Haïti tany dia izay zany no everitsika fa hoe mety misy ifandraisany avokoa ve izany daty zany sady mifanojo fotsiny ihany aloha raha ny datin'andro izay nivoaka tamin'ity androany ity ka niatsehan'ny tany tahaka an'izay nitranga tany Haïti tamin'ny taona 2012.